isa roa telo. Araky ny voalaza teo zany a dia iresaka ny tontolon'ny vehivavy isika ka ny voalohany amin'izany dia ny Femina Life. Docteur Lol. Eny tompoko anarako. Ao ianao? Eto hatreto. Eto hatreto. Ia, resatra sao aminay ary le Femina Life sady any Jerusalema Richard amin'izao. Ny Femina Life angamba ny voaingana izy ity no natao hoe Femina Life herintaona izay nanomboka tamin'ny 2024 fa raha ny gazety boky efa tamin'ny taona 4 ny nisiny ary fantatritsika tamin'ny anarana hoe Femina Santé zay le izy dia ny ao anatiny moa zany raha ohatra ka sy ohatra amin'izao izy dia zavatra be da be matetika eritreretin'ny olona hoe tena vehivavy ihany voakasika ao anatiny fa voakasika daholo na lehilahy na vehivavy satria miresaka fahasalamana le izy, miresaka momba ny zavatra mety mahatsara ny ankizy, misy psychologie ao anatiny, fahasalamana ara-tsaina, natorohevitra ho antsika iray aman-dreny ho an'ny tsirairay amin'ny situation misy zavatra anankiray koa mety mahaliana ny rehetrarehetra izay nampitahotra be ny lehibe tamin'izany hoe hanao an'izany nefa moa zao be mpanaraka le izy dia tsinona zany fa ny sexologie fanazavana moa zany momba manodidina ny fitaovam-pananahana ny firaisana ranofo ny zavatra mety misy ny azo atao daholo moa rehefa mifanaraka ny olona miaraka manao an'izy io dia misy resaka momba ny ara-pahasalamana amin'ny resaka sakafo ho an'ny ankizy be da be zany dia ny torohevitra ao anatiny moa tsy haiko milaza anazy hoe amin'ny teny frantsay izy hoe intemporel misy fanavaozana zavatra hita vaovao matetika be moa zany raha n'izao tontolo izao amin'ny resaka fahasalamana fa le zavatra ao anatiny afaka ampiasainy rehetrarehetra afaka hitazanana sy jerevana hoe ina zany mety atao dia misy torohevitra fa izy ity moa zany tsy mahazo mametraka fanontaniana zay nahoana moa tsy azo mametraka fanontaniana totori be mihitsy gasy anao miteny dia mitenako gasy nahazo micro misy fankalana sary ve sa figurant le izy ohatra illustration everiko fa hoe fianarana saksa le izy tsy mbola mahay mitendry tsy mahay mitsoka mantsy fa hianatra angamba atsoatsy afaka manao figurant na lahy na vavy dia afaka manoratra fotsiny afaka manoratra le taviny volony dia mety zay ny zavatra miseho hoe tsy hoe miseho moa zany fa ny ao anatiny dia zay torohevitra ho an'ny be sy ny maro amin'ny fahasalamana ankapobeny fikarakarana vatana sy ny saina sy ny tena rehetrarehetra moa zany isaky ny roa volana ny Femina Life no mivoaka dia tsy miova ny toerana misy anazy moa zany fa toerana mazatra fa izy io rehefa mijerena izy io dia amin'ny teny frantsay ranoray amin'ny teny frantsay ranoray satria misy ny vahiny manjifa anazy mazava ho azy dia raha nataontsika amin'ny teny gasy le izy dia sahirana ihany zareo ny gazety koa moa amin'izao be da be ny manao anazy amin'ny teny malagasy ny hitantsika to moa zany le antsoina hoe gazety boky izy mahasamihafa anazy amin'ny gazety tena gazety tsy azo entina any amin'ny tranokely fa misilifatra fotsiny satria malama le kalitao an'le taratasy ny mahatonga an'izay mba ahafahana manome fafinaretana ho an'ny olona izay mamaky anazy koa sady mahazo fahalalana ny mahazo raha ohatra ka misy olona zao liana amina ina moa zany lohahevitra anankiray nefany tsy mbola nataonareo le lohahevitra mety tsy ao an-tsainareo le lohahevitra ahoana ny ahafahany mandefa n'izay afatra izay afaka mandefa mailaka amin'ny adresy mailaka misy eo aminay zany dia ny Femina Santé satria izay ny fa adresy mifandraisana hatramin'izay Femina Santé @magicmultimedia.mg sorateny kely daholo izy io dia mitambatra tsisy accent tsisy nini Femina Santé @magic MAGIC ohatra magic system magicmultimedia.mg sady nanaovana liste amin'ny teny frantsay sarotra be mandika an'le hoe akoasotrano teny gasy sarotra be mihitsy zavatra any amin'ny rano mandeha zany akoasotra zany izy moa zany atao anatin'ny ty boky ty le boky farany iny moa zany taloha farany misy anazy ny fanaovana firaisana rano foany anaty rano zay zavatra azo atao fa mila olona kamo isasa zany dia ampiarahanao ny rano sy ny firaisana tsy dia ny akamonina isasa loatra fa mba miova amin'le zavatra
zavatra mahazatra miala amin'le routine ozy izy tsika malagasy satria matetika le routine métro boulot dodo dia kambo be amin'ny farany tsy miova mihitsy ohatrany hoe vary sy ronovo foana isan'andro raha misy mihinana vary sy ronovo dia mirary anareo azo mastomana ola docteur Lolo oui io sary io ve ty sary ty io sary io ve zany io le amin'le couverture io misy ifandraisana amin'io ve zany io olona io ve ny thème izy nao anaty andraso aloha andraso aloha fa mbola miteny zay ohatra mainka be zalahy mbola misy ifandraisany ve tsy voatery hoe misy ifandraisany fa hitany anatin'ny boky anatin'ny loha hevitra sasany zany ny sariny ao anatiny zany fa tsy hoe izy ny hoe aquachotra dia izy manao an'le izy fa mipetabe ny modely afaka miditra ao anatiny dia afaka mandefa sary amin'le adresse mailaka teo koa an'izay liana te hiditra ao anatiny boky io te izy eo numéro téléphone io zao sarotra be tsy ho azo mihitsy numéro téléphone.com efa miresaka numéro téléphone ihany finaingo dia ampatsahivana isika any tokantrano any efa ny fandarana midi magnifique dia azonao raisina ao amin'ny Facebook azonao arahana ao amin'ny Facebook ny adresse amin'ny Facebook dia midi magnifique page Facebook io hitatsika io ary akoatran'izay ihany koa dia misy ihany koa mandeha mivantantsika amin'ny YouTube dia ny farany a dia afaka ataonao ny mifandray aminay mivantana amin'ny alalan'ny adresse mail midi magnifique@gmail.com tsisy faingo miantona le magnifique fa ny magnifique dia magnifique hatrany iverintsika ao amin'ny docteur Lolo alefaso any amin'ny docteur Lolo ny caméra azafady fa tsy za foana ono izy ty moa zany ianao moa zany dokotera ao anatin'ilay resadresaka ao anatin'izy io dia misy ny fahasalamana santé misy ny ina dika bien-être amin'ny teny malagasy ny bien-être moa zany tsy hitako tsy mbola hitako hatramin'izao fa mbola makany amin'ny akademia malagasy ngamba manontany hoe inona ny tena andikana azy fa tsara fiaina tsy hoe tsara fiaina fa mafeno ny fahasalamana amin'ny ankapobeny izy ny fahasalamana moa zany ara-tsaina ara-batana ara-panahy zay ny tena hoe atao bien-être varavarana misokatra dia izay no ao anatiny santé beauté bien-être ay misy atsarana koa anatiny izay ny feminahitra amin'izay ny fikarakarana ny hoditra ny fikarakarana ny vatana ny forme misy sport ao anatin'izy io na ho an'ny lehilahy io na ho an'ny vehivavy ohatra afaka rarisana amin'izany hoe ahoana ny atao mba tsy hisy courbature mba tsy harary be rehefa le avy manao sport dia misy torohevitra momba an'izany fikarakarana ny volo fikarakarana hoditra ny fikoloana ny saina aizany jifaina izy io ny fanjifana azy dia eny amin'ny grande surface sy eny amin'ny station service dia misy koa ny librairie misy période ave amin'izao io no tena mivoaka isaky ny voalohan'ny volana zany isaky ny roa volana fa eo amin'ny entre ny 5 sy ny 10 du mois eo izy zany mivoaka dia janvier isaky ny farany ty zao a mai juin ty zao ny farany efa afaka tsy fahintsika ny amin'ny toerana izay nyteneniko reny isaky ny roa volana zany izy no mivoaka akoatran'ny gazety boky novembre à 6 décembre fantatra eo ekizy io zany valonjato sy roa arivo ny vidiny valonjato sy roa arivo ny vidiny tsy mbola niova izy nandritra ny efa ho 10 taona zay foana ny vidiny raha ohatra moa zay zao ka tianao dokam-barotra ao anatin'ny Femina Life afaka manao ve zay afaka manao zay tianao dokam-barotra dia afaka manao mihitsy dia afaka manoratra amin'iny adresse iray iny ihany na manoratra amin'ny régie pub REGIE pub dia magic multimédia.g firy zao ny numéro efa mivoaka zao ny Femina arak'izay santé hatramin'izay Femina Life ty izy ty zao mazava be ty numéro 95 570 zany zao ny gazety boky efa nivoaka hatramin'izay nisy ny Femina santé zay nivadika Femina Life 95 numéro zany hoe anao fetytsika zany afaka folo volana André mieritreritra an'le hoe fety rehefa mivoaka le 96 azo atao daholo fa mila fandiniana allo 100
vetivetika anie zany san zany de manao fety be zany zay aza dinona atao amin'ny midi magnifique fa miaraka amin'ny Femina Life sady efa mifandray tsika amin'izao fotoana zao miaraka foana tsy misara mianakavy zay afatra faraparany ny afatra faraparany dia ny hoe tsy haiko afaka jifaina amin'ny boky fa satria jifao mihitsy moa zany araky ny teneniko to hoe torohevitra misy dokotera manoratra ao misy psychologue manoratra ao misy olon-tsotra manoratra ao raha ohatra ianao ka te halalalala momba n'izay mety ho avoavinao amin'ny atsoatsy misy ny horoscope izay azonao atonona sy atsona koa io olona io raha ohatra ka misy horoscope zany horoscope misy astrologue zany ao aminay ao miara-miasa aminay afaka atonona anontaniana zay zavatra mahaliana anao amin'ny fiainanao andavanandro. Sotranao docteur Lolona tsy mialo ihany satria resaka feminara resaka fahasalaman'ny vehivavy ihany no resantsika